miova ny toetrandro fantatsika malagasy ve hoe inona zany fiovan'ny toetrandro zany fahazahoako ny fiovavan'ny toetrandro vanim-potoana zao zany a dia tsy mifagnarakaraka ny tokony ho izy zany le toetrandro satria zany raha tokony ho izy hoe misy ny rirenina dia misy ny lotaona dia misy ny mafana dia misy ny mangatsiaka dia tsy mifagnaraka amin'ny voajanahary zany sy mipetraka amin'ny vanim-potoana tokony isehoany le orana zany dia miasimba zany ny tontolo iainana zany dia miteraka fiantraikany amin'ny fiainan'ny olombelona zany mety mamokatra zany ny olona rehefa mafana iandro tsy ampy ny orana na ao amin'ny ankapobeny dia tena miaratsy tokoa amin'ny volana febroary latsakora ty dia nefa tamin'ny volana febroary lasa teo ony tsy dia nisy orana firy tena tsy ampy tena tsy mahasesa na maraindray ziskariva tena tsy mahasesy fa avy lera raiky dia mijano koa manahaka izay samihafa ny atao hoe fiovan'ny toetrandro changement climatique sy ny fiovaovan'ny toetrandro io kosa ilay lazaina hoe variabilité climatique andahoana eo avantsika izany ny fiovaovan'ny toetrandro dia ilay nahazatra ny olombelona hatr'izay satria miankina amin'ny firafitra ara-boajanahary ny tontolo ny eny amin'ny lanitra sy ny rivotra na ny tany na ny ranomasina ireo ny mahatonga ny vanim-potoana anatin'ny taona ho mangatsiaka ho be orana ho be hainandro sy ny sisa toy izao kosa no atao hoe fiovan'ny toetrandro ny hafanana no mamaritra ny toetrandro eto amin'ny tany rehefa betsaka loatra ny entona voakejy ety ambonin'ny tany dia mihamafana ny tany ary mihamafana manaraka izany ihany koa ny ranomasina raha mitoy ihany koa ny entona maloto vokarin'ny sehampiariana dia ampitsonika ny vaingan-dranomandry any amin'ny ilabolantany ny fitombon'ny hafanana terany gaz à effet de serre no iantson'ny frantsay ireo entona ireo entonarina maloto avy amin'ny doro-tanety ny indostria manetroka ny fiara-manetroka no mahatonga azy miandalana ny fisehoan'ny fiovan'ny toetrandro eo amin'ny zava-mananaina kanefa efa hiainana izany amin'izao fotoana izao mimafy ny haintany ary mikorotana ny fiavian'ny orana sy ny fijanonany amin'ny faritra maro eto Madagasikara ohatra dia mety mietara kokoa ny vanim-potoana ny rotsakorana na miafoy amin'ny toerana hafa kosa mimafy ny rotsakorana sy ny tsioka entin'ny rivo-doza mitranga manaraka izany ny tondra-drano raha sahirana miaina ny karazam-biby sasany noho ny fiovan'ny toetrandro ka hinatra amin'ny ahalany tamingana azy dia misy kosa ireo biby mpanimba mimahazo vahana misy amin'izy ireny no mitondra retina na ho an'ny olombelona na ho an'ny biby na ho an'ny zava-maniry apahany amin'ny fomba fisehoan'ny fiovan'ny toetrandro ireo voalazo ireo metraika amin'ny fiainan'ny olombelona ny fiovan'ny toetrandro raha ny vinavina dia hiakatra 2.20 cm ny ranomasina maro amin'ireo mponina any amin'ny morontsiraka araka izany no handao ny toeram-ponenany ka hifindrany amin'ny toeran-kafa mety hampahazo vahana ny karazana valana retina ihany koa ny fiovan'ny toetrandro manahirana ny fahitana rano fisotro satria miritra ireo tahirin-drano noho ny haintany sy noho ny fahataran'ny fiavian'ny rotsakorana any amin'ireo faritra ianjadian'ny orambe sy ny loza ara-boajanahary dia tototra ny tany fambolena ny fandropahana tsy voalanjalanjan'ny ala dia mangazana ny tany tsy misy fakankazo sy zava-maniry mitana ny tany ka mora ka ondrika ny mofotany ny tsy fanaovana intsodidoro-tanety sy doro-ala ny fikojakojana ny fiara tsy hanetroka ny fampihenana ny entona voaka ny indostria dia anisan'ny anjara biriky tsirairay ao anaty fiarahamonina fiatrehana sy fanalefahana ny fiovan'ny toetrandro